amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tompo avy Nazareta no irabako no rehetra izay manaraka ary koa miaino ny fandarana indraiketako mpitandrina Sofrindram-Boarsona. Fahasoavan'Andriamanitra ny ho amintsika rehetra ary mba ho tanteraka amintsika amin'ny fikasany. Fa Andriamanitra no misaina fahendrena fahalalana mpanohitsy mazotoera mitraka tena mivavako ary koa hitondra ny hafatra rehetra any aminareo izay miaino. Ka dia mifahasoavan'Andriamanitra amintsika rehetra. Mbo n'Andriamanitra ny voninahitra ary ankalazaina izy no izany fanasoavana izany. Satria ny teny Andriamanitra no dininy sy azavaina dia hivavaka tsika. Sotra anao izay Andriamanitra ny famitram-ponao, sotra ny fahasoavanao, sotra fa ianao no manome saina fahendrena fahalalana ty mpanompotsy maso ity ary hitondra ny hafatra any amin'ny olona rehetrarehetra sy ametraka teny mivavako raha teo. Dia ho anao ny dera sotra ary volanitra Andriamanitra amin'ny anaran'i Jesosy Tompo, sotra Andriamanitra, amen, alleluia. Maro ankehitriny no manazava ary mitory fa tsy ilaina intsony mitandra ny lalàn'Andriamanitra fa amin'ny alalan'ny finoana ihany. Ary zany aloha dia noho ny teny Andriamanitra izay voalaza any amin'ny Romanina 3 no mahatonga an'ireo olon'ireo no milaza an'izany ary indeo hodintsika hoe mitombona ve tsy ilaina intsony ve ny fankatoavana ny lalàna. Izao ny teny Andriamanitra amin'ny Romanina 3:20 sy 20 amin'ny anaran'i Jesosy manao hoe Romanina 3:20 sy 20. Fa ankehitriny dia efa nahariary ny fahamarinana avy amin'Andriamanitra, tsy amin'ny lalàna nefa fa ambarany lalàna sy ny mpaminany. Dia ny fahamarinana avy amin'Andriamanitra amin'ny finoana an Jesosy Kristy ho an'izay rehetra mino fa tsy misy hafa. Mazava dia mazava tsara mihitsy fa izao amin'ny alalan'ny finoana no anekenantsika ho marina fa tsy amin'ny alalan'ny fankatoavana ny lalàna. Dia manamafy izy eo amin'ny teny 3:20 manao hoe amin'ny anaran'i Jesosy fa samy efa nanota izy rehetra ka tsy manana voninahitra avy amin'Andriamanitra. Nefa hamarina mamam-poana amin'ny fahasoavana izy no ny fanavoltana izay ao amin'ny Kristy Jesosy. Noho ny fahasoavana ao amin'ny Jesosy dia ikenao marina mamam-poana ny olona izay mino. Dia ireo koa amin'ny 17 manao hoe voatitsika ny 9:17 amin'ny anaran'i Jesosy mba hanehoana ny fahamarinany ankehitriny mba ho marina izy, zany hoe mba ho marina Andriamanitra sady hanamarina izay mana finoana an Jesosy Kristy Jesosy. Aiza ary ny fireriana efa foana izany amin'ny lalàna manao ahoana, amin'ny lalàn'ny asa va tsia fa amin'ny lalàn'ny finoana. Amin'ny finoana ihany zany fanompoana. Dia hoy ny 9:20 amin'ny anaran'i Jesosy koa amin'izany dia ataontsika fa finoana no hanamarina ny olona fa tsy amin'ny asan'ny lalàna, tsy amin'ny fankatoavana lalàna mihitsy zany no anekena ny olona ho marina fa noho ny fankatoavana, fa noho ny finoana ny famonjena izay amin'ny alalan'i Jesosy Kristy Tompo. Ary zay no antonga ny teny Andriamanitra amin'ny Romanina 3:20 Romanina 3:20 amin'ny hoe koa finoana no andovana mba ho araky ny fahasoavana hahatony teny fikasana ho an'ny taranaka rehetra, tsy ho an'ny amin'ny lalàna ihany fa ho an'ny amin'ny finoana ny Abrahama koa dia ilay razantsika rehetra. Hitantsika zany fa zao ny finoana no anekena ny olona ho marina fa tsy fankatoavana ny lalàna. Kanefa zany finoana izany ve manafoana ny lalàna? Eto amin'ity Romanina 3 ty ihany 9:30 dia fa avy dia manazava azy. Kanefa mbola misy toko sy andininy hodinintsika manazava an'izany. Izao ny teny Andriamanitra amin'ny anaran'i Jesosy koa mahafoana ny lalàna amin'ny finoana va isika, sanatria zany fa mampiorona tsara ny lalàna isika. Vao mainka mampiorona tsara ny lalàna ny finoana. Jesosy azy araka ny voalaza ao Mateo 7:20 dia naporisika ny olona ankatony lalàna. Mateo 7:20 ka hatramin'ny 7:20 amin'ny anaran'i Jesosy. Mateo 7:20 ka hatramin'ny 7:20 ny anaran'i Jesosy Tompo. Ary indro nisy anankiray nanatona azy ka nanao hoe mpampianatra ao, ino ny tsara ataoko azoko fiainana mandrakizay? Fa hoy Jesosy taminy, nahoana aho no anontanianao ny amin'izay tsara? Rainy tsara fa raha te hiditra any amin'ny fiainana hianao tandremo mididy. Hoy lehilahy taminy, ino avy moa? Dia hoy Jesosy ny hoe aza mamono olona, aza mijangajanga, aza mangalatra, aza mety ho vavolombelona mandainga, manajany rainao sy ny reninao, tiavana manao tanao ny tenanao. Eto zany dia nazavainy Jesosy tamin'ity hoe fa raha te hiditra amin'ny fiainanao tandremo mididy. Mazava dia mazava amin'ny fanambaran'i Jesosy hoe tandremo mididy. Ito volahy moa dia nilaza
hoe vovoatandroko hatramy fahazazako zany de aveo moa jesosy nyteny taminy hoe raha tia hoana fiainanao a amidino fananonao de avy manaraka mazava de mazava tsara fa mampirisika antsika hitandrina ny didy zany jesosy fa tsy manafoana mihitsy misy mantsy ny sasany hoe jesosy mihitsy ny manafoana ny fankatoavana ny didy indrindra ny sabata ozy tsy manafoana mihitsy ny fankatoavany didy jesosy hoarahantsika zany fanambarany zany hoe mova tena mampitandrina ny didy koa jesosy raha ny amin'ny sotramasina ny jerena de misy fanambarany toy zao teny jesosy am Matthieu 4:20 Matthieu 4:20 nandiny sivy ka hatramy 4:20 vakitsika aminarany jesosy manao hoe ary dia hatolony ho amin'ny fahoriana ianareo ka ho vonoiny ary ho halany firenena rehetra ianareo noho ny anarako ary ao amin'izany andro zany de ho tafitona ny maro ary fampiapanga sy fankahala izy ary izy mpampianatra sandoka maro hitsanga ka hamitaka ny maro ary noho ny abeny tsy fankatoavan-dalàna de mangatsika ny fitiavan'ny maro zay mety fa hoe noho ny abetsahany tsy fankatoavan-dalàna lasa tsy mankatao lalàna ankabatsahany olona de mangatsika ny tiavan'ny maro ary noho ny abeny tsy fankatoavan-dalàna dia hiangatsika fitiavan'ny maro fa zay mahatratra amin'ny farany no vonjena zay moa le mahatratra amin'ny farany reo zany de mankatoa ary hotoriana eran'izao tontolo zao ity filazantsara amin'ny fanjakana ity amin'ny firenena rehetra de vao tonga ny farany torina amin'ny filazantsara etsika de mahita lasa tsy miraharaha tsy mankatao lalàna mihitsy ny olona maro mahagaga mihitsy noho ny abetsahany tsy fankatoavan-dalàna de me mangatsika ny fitiavan'ny maro ary mazava de mazava mihitsy ny tenin'Andriamanitra arak'izany fanambarany zany maro mihitsy zany no tsy miraharaha zany fankatoavana zany satria zay mihitsy ny teniny hoe tsy ilaina intsony mankatao ny lalàna ary de mampalahelo ny olona nisy le teny zay nivakitsika tany amin'ny Romanina 7:13 tsara mafikely zay manamara fa tsy azo foana mihitsy ny lalàna Romanina 7:13 hoe koa mahafoana ny lalàna amin'ny fona fa tsika sanatria zany fa mampiora tsara lalàna isika mazava hoe koa mahafoana ny lalàna amin'ny fona va isika sanatria zany fa mampiorona tsara ny lalàna isika lalàna zany de maika miorona tsara noho ny finoana tokony hankatò azy mihitsy ny olona fa tsy hoe akory hoe noho ny finoana de fa tsy ilaintsony fankatoava lalàna ary raha nydinitsika ny tenin'Andriamanitra atao amin'ny Matthieu 4:20 io jesosy hoe zay mahatratra amin'ny farany no vonjena alaso vatikely io teny anankiray io averiko ndray mandeha Matthieu 4:20 mazava tsara ny teniny hoy zao ndiny 1:10 ka hatramy 7:10 aminara jesosy ary izy mpaminany sandoka maro hitsangana ka hamitaka ny maro ary noho ny abetsahany sy fankatoavan-dany de mangatsika fitiavan'ny maro jereo zany zay mahatratra amin'ny farany no vonjena ary ho torena raha zao tontolo zao ty filazantsara ny famonjena teo ho avolombelona amin'ny firenena rehetra vao tonga ny farany etsika zany de mahita fa ny olona isy mpaminany sandoka tsangana de noho ny abetsahany sy fankatoavan-dalàna de me mangatsika amin'ny fitiavan'ny maro nahoana na tonga amin'ny fiteny hoe no abetsahany tsy fankatoavan-dalàna nahoana lasa tsy mankatao ny lalàna ka betsahan'ny olona noho ny fitoriana ambaran'ny olona hoe ny olona tsy ilaina intsony ny tanana lalàna fa mino fotsiny de mety dia voafitaka ny maro zay ny mahatonga ny teny io hoe noho ny abetsahany tsy fankatoavan-dalàna de me mangatsika amin'ny fitiavan'ny maro arahorahana ihany ary ny teny mitombona ve ny fankatoavan'ny lalàna sa tsy tokony hitombona ny olona mitandra ny lalàna de matezitra ny devoly enjeny ary tena aratsiny mihitsy amin'ny alalan'ny olona hoe tena diso nareo tsisy zany hoe olona miaraka amintsika mbola hankatao ny lalàna ndray fa finoana no anamarinany olona fahasoavana ambany fahasoavana tsika tenin'Andriamanitra ary misy tenin'Andriamanitra milaza zany eny ny Romanina hoe tsy ambany lalàna tsika fa ambany fahasoavana ary zay indrindra ny mahatonga ny olona tsy hitandra ny lalàna ihany koa ny fanamarany sotramaso amin'ny Romanina toko fahenina ny andininy 4:10 sy 5:10 de mahatonga ny olona koa hoe tsy ilaintsony fankatoavana lalàna zao le teny eo amin'ny anaran'i Jesosy fa niota tsy hanan-kery aminareo fa tsy ambany lalàna ianareo fa ambany fahasoavana ahoana ary anota fa isika saingy tsy ambany lalàna fa ambany fahasoavana sanatria zany io teny fa eo amin'ny 5:10 io zany de manamafy fa mbola ilaina mihitsy ny mankatò tsy andika lalàna satria ny atao hoe fahotana de fandikana ny lalàna ka le ndiny 4:10 io mahatonga ny ankamaronareo hoe ambany lalàna tsika fa ambany fahasoavana eny marina mihitsy amin'ny fanambarany zany fa hoe tsy ambany lalàna dikan'izany hoe tsy
tsy ambany lalàna de dikany zany zay hoe tsy amin'ny alalan'ny lalàna no anamarinana antsika, tsy nifankato amin'ny lalàna no amonjena antsika fa amban'ny fahasoavantsika. De mila mitandrina atsika fandraisana ny tenin'Andriamanitra. Ary zay no mahatonga ny tenin'Andriamanitra milaza, satria Jesosy ny teny hoe zay maharitra hatramin'ny farany no vonjena. Izy le maharitra. Raha vakitsika ny Apokalipsy 4:10 de misy manamarina an'izany. Apokalipsy 4:10 ny andininy 12. Satria Jesosy ny teny hoe zay maharitra hatramin'ny farany no vonjena. Mara fa ny teny izy fa tsy hamarinina amin'ny lalàna fa be lasa ny abetsany tsy fankatoavany lalàna de mangatsika amin'ny fitiavany maro, mangatsika le olona ny tsy fankatoavana. Satria ny antony ny fankatoavana de fitiavana avy amin'ny fomadio. De vakitsika aloha ny Apokalipsy 4:12 amin'ny anaran'i Jesosy. Indro ny faharetan'ny olona masina de zay mitandrina ny didin'Andriamanitra sy ny finoanan'i Jesosy. Miaraka amin'ny fankatoavany lalàna sy ny finoana, tsy azo sarahana. Fa disoina mihitsy milaza fa hoe tsy ilaina intsony ny mankatony lalàna, fa ny olona mahatratra amin'ny farany de zao mankatony lalàna ary miorina tsara amin'ny finoana. Saingy ny fankatoavany lalàna tsy vitan'ny olombelona fa asa ny fanamasa araka ny voalazan'i Ezekiela 9:30. Ezekiela 9:30, andiny 9:7 misy teny toy zao. Ezekiela 9:7 amin'ny anaran'i Jesosy manao hoe ary omeko fo vaovao sy fanavao ianareo ary fanavao nataoko ao anatinareo. Diro tsara eto. Ary omeko fo vaovao ianareo ary fanavao nataoko ao anatinareo ary esoroko amin'ny nofonareo ny fo vato ka omeko fo nofo ianareo ary ny fanahiko nataoko ao anatinareo ka tonga nareo andeha araka lalako sy tandra fitsipika sy anaraka azy. Nahoana moa zany hoe rehefa ao amin'ny finoana ao amin'i Jesosy mbola tokony hankatoy ihany de miteny izy hoe ampitoeriko ao anatinareo ny fanahiko mba aizareo mitandrina ny didiko sy fitsipiko sy anaraka azy. Foana sena mankatony didy indray tsika. Nahita tsika hoe manambara ny faharetany olona masina. Ao amin'ny Timoty 1:2 de misy fanambarana toy zao. Timoty 1:2 indininy 5. Ny anaran'i Jesosy Kristy Tompo. Fa ny antony didy de fitiavana avy amin'ny fo madio sy fieritreretana tsara ary fona tsy mety tsara velatsy. Matoa apakasain'Andriamanitra hankatoavana ihany ny didy amin'ny alalan'ny fanamasina mba hatanteraka ny fitiavana avy amin'ny fo madio sy fieritreretana tsara ary fona tsy mety tsara velatsy. Tena misy antony lehibe tokoa. Ary zay nahatonga ny Apokalipsy hoe indro ny faharetan'ny olona masina de zay mitandrina didin'Andriamanitra sy ny finoanan'i Jesosy. Zava-dehibe mihitsy zany ny fankatoavana. Ka saingy zao fankatoavana amin'ny alalan'ny fanamasina fa tsy fankatoavana amin'ny fiezahany maha-olombelona. Satria fiezahanyolombelona de fietsaram-belatsy. Misy teny toy zao ko matezitra ny devoly io mitana olona mino sy mitandrina didin'Andriamanitra io. Apokalipsy 2:20 ny andininy 7:20. Apokalipsy 2:20 andininy 7:20 zao mbolaza amin'ny anaran'i Jesosy de tetra tamin'ny vehivavy ny drakona ka lasa andeha hiady amin'ny zanany sisa zay mitandrina didin'Andriamanitra sy mitana ny filazanan'i Jesosy. Ny devoly zany de tetra an'ireo olona sisa manisana, sisa mitandrina didin'Andriamanitra sy mitana ny filazanan'i Jesosy. Tena matezitra ny devoly mihitsy io. Reo sisa reo. Hadisy zany ny mpanambarana hoe tsy ilaina intsony mankatony didy. Ilaina mihitsy. Ary zay nge tiany olona anafoanana ny sabata izy io. Kanefa raha mamakitsika ny tenin'ny fanambarana Jesosy ny amin'ny resaka hoe sabata de any amin'ny Mateo misy fanambarana man'ny fankatoavana zany sabata izany. Mateo 2:20. Vakitsika manomboka amin'ny andininy 1 mihitsy ka hatramin'ny 9. Vakitsika amin'ny anaran'i Jesosy. Tamin'izany andro zany Jesosy nandeha namaky ny tanimbary tamin'ny sabata ary noana ny mpianany ka nanoty salohim-bary dia nihinana. Fa noho ny nahita izany ny fariseo de hoy izy tamin'ny indro ny mpianatrao manao zay tsy mety amin'ny andro sabata. Ary hoy izy taminy tsy mbola novakinareo va ny teny milaza ilay nataon'ny Davida raha noana izy mba amin'ny nanaraka azy fa niditra tao amin'ny tranon'Andriamanitra izy ka nihinana ny mofo aseho izay mahadiso raha hanina na izay nanaraka azy afatsy ny fisorona ihany ary tsy mbola novakinareo ao amin'ny lalàna va fa amin'ny sabata mpisorona ao amin'ny tempoly manota ny sabata nefa tsy manan-tsiny ary dia lazaiko aminareo fa misy eto lehibe noho ny tempoly fa raha fantatrareo zay hevitry ny teny hoe famindram-pony sitrako fa tsy fanatitra latsadra dia tsy mba nanameloko ny tsy manan-tsiny ianareo fa tompony sabata ny zanak'olona. Etsika de mahita fa Jesosy de tompony sabata. Jesosy zanak'olona tompony sabata io.
izy mpanao azy ary tsy milaza korotony hoe manafonany sabata fa misy zavatra azo atao ihany amin'ny andro sabata hoe nony ianao araky ny teny eto zao de naloty saloim-baro zareo de nilazainy ko hoe nefa araky nylazainy eto koa hoe ary de lazaiko aminareo fa misy eto lehibe ny tempoly fa raha fantatrareo zay le hevitry ny teny hoe famindram-po ny sitrako fa tsy mifanatitra latsadra satria raha mandinitsika davida nitra atao amin'ny tempoly de nomeny mimpisorona ny mofo aseo nitra tao amin'ny tempoly zany davida davida satria nona de me mimpisorona azy ny mofo aseo miako a nihinana izy zay mahadisa fa tsy mimpisorona ihany mihinana azy eto zany de mahita ny hoe tenin'andriamanitra araky ny teny jesosy hoe famindram-po ny sitrako fa tsy fanatitra latsadra tsy milaza akory zany hoe manao fananina angalatra manao fananina jangajanga ka famindram-po ny sitrako tsy zany akory na nao tsinitsinina ny lalàna tsia fa zavatra tatsika eto fa resaka hanoanana nona zao ry jesosy mba nimpianany nandeha teo amin'ny sabata de nanoty saloim-bary reo zay nanoty saloim-bary hoe de fahotana mihinana de zay zany ny zavatra mitranga hitatsika izany zavatra zany araky lazaiko taonareo hoe tena mahatezitra ny devoly mihitsy ny olona mitandra ny sabata sy mitana ny filazany jesosy araky ny averitsika le apokalipsy toko fa 12 ary andininy 17 zao mbolaza ny teny soratra masina averiko mba tiana mihitsy apokalipsy 12:17 amilaran jesosy de tetra tamin'ilay vehivavy ny dragona ny vehivavy de ny fiangonana ny dragona de ny devoly ka lasa nandeha iady amy zanany sisa zay mitandrina didin'andriamanitra sy mitana ny filazanany jesosy ny zanaky ny fiangonana sisa mitandrina didin'andriamanitra betsaka ny olona no antaniko satria misy tenyandriamanitra atao amin'ny jakoba toko faharoa jakoba toko faharoa milaza toy zao batitsika aminaran jesosy nindiny 8 ko hatraminy 1 amy anaran jesosy kanefa raha mankatolay didy ambony indrindra ianareo araky ny soratra masina hoe tiavana manao tahaky ny tenanao dia manao soa tsara sy anareo fa raha mizahatavan'olo kosa ianareo dia manota ka kelohny lalàna ho mpanota fa na iza na iza no mitandra ny lalàna rehetra nefa diso amin'ny ray loha de meloko amin'izy rehetra fa le nanao hoe aza mijangajanga no nanao hoe koa hoe aza mahon'olona fa raha tahiny tsy mijangajanga ianao kanefa mahon'olona dia mpandika lalàna ianao araky ny teny resako amin'olona matetika de zao rehefa diso amin'ny anankiray de meloko amin'izay rehetra ka nareo a matetika de mandika ny lalàna fa ahoana ozy ka nareo miangona lahady nareo fa tsy miangona sabotsy sabata nge no didifolo tsy azo foanany eo ihany kanefa de foanamboarinareo le didy faefatra hoe mahatsiarova ny andro alahady araky ny teny hoe mankamasina ny andro alahady ory sy ny sasany tsisy miteny an'izany andriamanitra hoe mankamasina indray ny andro alahady fa mahatsiarova ny andro sabata na masina azy ka rehefa diso amin'ny ray loha de meloko amin'ny rehetrarehetra eto aho zany de nanazava fotsiny tamin'ny tsiray hafa hoe ilaina ny mbola mankatony lalàna ary manaiky daholo ny rehetra rehefa nitaina hoe mbola miorona tsara ve ny didy folo eny toko mbola tandremana ny didy folo kanefa ty zao fety satana fatapo rehefa diso amin'ny ray loha de meloko amin'izy rehetrarehetra de any amy didy faefatra mahatsiarovany andro sabata no foanany olona anka diso ataraky zany keo zany ny fiangonana sasa amin'ny de manafoana ny didy faharoa de hoe aza manao sarinjavatra voasikotra ho anao de lasa tsy ampy le didy de ny didy fafolo ny zarainy roa de lasa folo ihany izy araky ny fijerin'ny olona azy nefa azo manao sarinjavatra voasikotra tsy azo atao mihitsy manao sarinjavatra voasikotra araky ny teny andriamanitra de mbola mitombona tsara ny fankatoava lalàna araky ny teny andriamanitra hoe moa mafoana lalàna fona vo atsika sanatria zany fa mampiorona tsara lalàna atsika ary indro ny faharetany olona masina de izay mitandrina didin'andriamanitra fonany jesosy ka hoe koa ny teny andriamanitra hoe de tehitra tamin'ny vehivavy zany hoe tehitra amin'ny fiangonana ny dragona satana ka lasa mandeha iady amy zanany sisa izy le zanany sisa zay mitandrina ny didin'andriamanitra sy mitana ny filazanany jesosy hitatsika am'izany ko zao mbola miorona tsara ny fankatoava lalàna fa tsy foana akory fa sam'andriamanitra eo amitsika rehetra ary mba ho tanteraka amitsika ny fiasany anehoana fo zao tsy tsika nanao foan'ndray no anao foanany lalàna ary mazava tsara amy baiboly fa ny didy folo de any an-danitra am'izao fotoana zao araky ny voalaza amin'ny apokalipsy toko 10 apokalipsy toko 10 andininy 5 misy teny toy zao amin'ny anaran jesosy manao hoe ary rehefa apaky zany
de nahita fa indro no vohoanany tempoly de nitaberakely ny vavolombelona tany an-danitra le hoe vavolombelona dikony hoe vavolombelona de nididy folo hoan'ny baiboly malagasy de misy marika ery ambany ery hoe de nididy folo io zany a mbola mitoetra any an-danitra nididy folo saotsika andriamanitra mandrakizay mifamindram-pony amen vavakytsika sotra anao zay andriamanitra mifamindram-ponao sotra mifahasavanao ka ny fiadananao mihoatra falalana rehetra ovanao mifanahinay sainay ny eritretra ny tenanay ka de mananteny zay andriamanitra fa enao ny asa anamarina ny teninao atonga anay tsy ho mpanota fa ola mifanaraka tsara ny sitraponao de honao ny dera ho anao ny sotranao mboninahitra andriamanitra amin'ny anaran'i Jesosy tompo sotry andriamanitra amen alleluia de manao veloma mahafinaritra indray tompoko fahasavan'andriamanitra ho amintsika rehetra amanaraka ny ray amin'ny anaran'i Jesosy tompo amen